aoka iara-mivavaka isika rehetra. Misaotranao zahay, ry Jesosy lohan'ny fiangonanao. Misaotranao zahay, fa ianao no nanorona ny fiangonanao tety an-tany. Misaotranao zahay, fa ianao no nanorona ny fiangonanao eto Madagasikara. Misaotranao zahay, fa ianao no mampitombo sy mampaharitra ny finoana. Misaotranao zahay, fa ianao manana fitokisana feno aminay no maniraka anay, ka mibaiko anay mazava hoe mandehany ianareo atao mpianatra ny firenena rehetra. Ianao mibaiko anay mandehana mitoria amin'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ianao mibaiko anay, tsy anareo no mifidy ahy, fa izaho no mifidy anareo, ka nanendry anareo mba handesy amoa ary areta ny vokatrareo. Ianao no maniraka anay, ka milaza mazava hoe fa azo ery anareo amin'ny lantsahany fanamasina aminareo, ka ho vavolombeloko eto Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Misaotranao zahay, nohony amin'izany fitokisana masina izany sy izay anatanterahanao ny teny fitiasana rehetra. Misaotranao zahay, noho izao fahadiman-jato taona ny reformasiona izay faranana eto anio zao. Misaotranao zahay, noho ny fahadimapolo amin'ny zato taona ny Efelema izay faranana eto anio koa. Mangataka aminao zahay, mba ho lehilahy sy vehivavy velo ny finoana, miasa ny fitiavana, ataonay ho zava-dehibe ny fanarahana izay ataonao andehanana eran'izao tontolo izao. Mba ataovy ao am-ponay ny asarobidy ny tsangambato nyty jobily ity, ka tonga na rehetra lay anjara amin'ny fananganana ny trano izay efa nokenrena sady angatahana aminao tompony asa. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, fifaliana lehibe no iarabana antsika rehetra tsy hakanavy, na lahy na vavy, na antitra na tanora, amin'ny sokajy rehetra misy antsika, ny mpitondra sy ny entiny, ara-panjakana sy ara-piangonana, arabaina amin'izao taon jobily faranantsika eto anio izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny teny ity dia ao ny filazantsara masina araka ny Matio 7:20, andiny 4:20 ka hatramin'ny 20, voateny torina amin'ny aladiny Trinité. Ary ao ny teny faneva ho an'izao KMSL 5:30. Atao eto Antananarivo izao ka isan'ny teny faneva amin'izao famaranana ny jobily izao. Asan'ny apôstôly 2:20, Matio 7:20, andiny 4:20 ka hatramin'ny 20. Matio 7:20, andiny 4:20 ka hatramin'ny 20. Asan'ny apôstôly 2:20, andiny 5. Iara-mitsangana isika hamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpianatra 12 dia nakany Galilea ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy aleha. Ary noho nahita azy izy dia nikoka fa ny sasany nianany.
Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehany ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy io amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina azy rehetra nanodidiko anareo. Ary ino zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary niana hery finoana ny fiangonana sady mitombo isanandro. Ary niana hery finoana ny fiangonana sady mitombo isanandro. Ry Ray Masina manamasinana eo amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ary niana hery finoana ny fiangonana sady nitombo isanandro. Ity dia fahatanterahan'ny teny fikasana, ny fampanantenana nataony Jesosy. Raha ny Mateo 5:20 andininy 7:10 dia teny nataony Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty alohan'ny hiakarany any an-danitra. Na ny ony mazava miariary fa Andriamanitra tokoa izy, olombelona tokoa izy, tonga nofo teto an-tany, nanaiky ho faty fa nitsangana ho velona ary hiakatra any an-danitra. Ka ny teny mazava hoe efa nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Io no hery sy fahefany amin'Andriamanitra azy maniraka. Ary zany no tsaroana sy marina amin'izao alahady ny Trinité izao, ananty-tanterana ny Mahandriamanitra telo izay iray an'Andriamanitra. Tsy zavatra kely eo amin'ny fampianara-pinoa ny fiangonana zany. Manana toerana lehibe andry eo amin'ny fampianaran'ny fiangonana zany. Fa tsy eto amin'ity toerana ity ihany, fa amin'ny filazana arak'izay ataony Jaona ao amin'ny toko 5:20 dia mitanterana ny asarobidiny zany mahatelo izay iray an'Andriamanitra izany. Fa izany Andriamanitra telo izay iray izany no maniraka, manome baiko, miteny amin'ny fiangonana, miteny amin'ny kristianina tsirairay. Ka hoy Jesosy, mandehana ianareo atao mpianatra ny firenena rehetra. Fa hoy koa Jesosy, araka ny filazany tsara novakiantsika teo, tsy anareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mahareta ny vokatrareo. Izany fanirahana izany
dia misy tsindrika manokana rehefa hiakatra ho any an-danitra Jesosy. Ka hoy ny fitantarany lioka ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 8:19. Fa hahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo, ka ho vavolombeloko eto Jerusalema, Judea, Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ity lazany ny asan'ny apôstôly toko 8:9 ity dia milaza mazava fa ny fanahy masina amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenta dia manorina ny finoana, manorina ny fiangonana ary manome hery, manome aina, mamelona ny fiangonana. Fa izay lazain'ny toko 4:15 hoe ary niana hery finoana ny fiangonana, dia tsy hafa fa ity fampaherezan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenta ity. Ary io asan'ny fanahy masina io mitombo isan'andro ao amin'ny fiangonana, mahatonga hery aina ho an'ny fiangonana, ary niana hery finoana ny fiangonana hatramin'ny orenany tamin'ny Pentekosta voalohany, arak'izay lazany asan'ny apôstôly toko 2 amin'izany itomoany isan'andro isan'alina amin'izany hery ny finoana izany. Indrisy fa ny tantara no milaza hoe misy ny atao hoe taonjato maizina, ny taonjato 9 hatramin'ny taonjato 910, taonjato 10 be izao, arivo taona be izao, ny ainana ny fahamaizinana, ny fiangonana ny aina ny fahamaizinana. Hita teo amin'ny fiainan'ny fiangonana daholo zay rehetra mety hoentiky ny tsy fahombiaza, ny fialana amin'ny tenan'Andriamanitra, ny fanaovana ny sitrapon'ny olona. Eny nanoloana nanesorana mihitsy ny tenan'Andriamanitra hifikirana amin'ny fampianaran'olombelona, nanoloana nanesorana mihitsy ny tenan'Andriamanitra hifikirana amin'ny fampianaran'olombelona ny filosofia. Eny nijerena aza izay heverina ho zofototra dia ampy. Fa tamin'izany fahamaizinana izany no nampiasan'Andriamanitra ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny mpanompony Dokotera Martin Lutera, na nilova ny fanahy masina ahitana ny mazava ivelomana amin'ny filazantsara marina, mba tsy hamidy ny fameran-kelika, mba ho tsaroana ho fantatra fa mpanota ny olombelona rehetra na iza, mba ho ekena fa tsy misy afa-tsy ny fanamarinan'Andriamanitra no ahafahan'ny mpanota manatona n'Andriamanitra velona. Nanomboka
amin'ny fandoniana ny salamy faharaiky amin'ny 50. Iariariana mazava ny amin'ny mahampanotany olombelona sy ny fanamarinan'Andriamanitra, ny asaribidi ny famelan-keloka. Tonga amin'izay lazainy Romanina toko voalohany 7:7b zay efa novetezintsika nandritry ny taona 724. Ny marina amin'ny finoana no velona. Tsy misy afa-tsy izay hamarinan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana izy, ary izy rery ihany no velona. Io no nasambatry Martin Lutera tamin'ny fanoratany ny lahatsoratra 5:10 ampiariariana ny fandavana ny fampianaran'olombelona sy ny fahefan'olombelona hitadiavana fahamarinana eo anaten'Andriamanitra. Io no anandratana avo ny asaribidi ny ason'Andriamanitra, manamarina ny mpanota, mampiaina ny fibebahana, atonga tokoa ny fanamarinan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany tsirairay. Izany no nitomboana sy ny velarana amin'izay lazany asan'ny apôstôly 2:10 hoe ary niana hery finoana ny fiangonana, miala amin'ny fanahy ny fahamaizinana mandrafitra ny fiangonana, mandrafitra ny firenena, ka tonga amin'ny fanavaoza ny fanahy masina, miaina ny finoana velona. Tsy hoe mampianatra ny finoana, fa miaina ny finoana, ary tsy miaina ny finoana ho nofinofy na zentompo ao anatiny, fa miaina ny finoana mizara izany fahatokiana an'Andriamanitra telo zay raha izany, mizara izany fiakinana amin'Andriamanitra telo zay raha izany, miaina izany fanosehana fanompoan'Andriamanitra hafa, na ny sampy nentim-paharazana na ny sampy moderne, ka tsy manompo afa-tsy Andriamanitra telo izay iray. Fa izany fiainana ny finoana izany dia misy fiatraikany, misy dikany, misy akony eo amin'ny fiarahamonina andavanandro. Tsy finoana, ny finoana raha hidinao ao am-ponao sy ao an-tsainao. Tsy finoana, ny finoana raha lazainao fa raharahana sy Andriamanitra samy rery. Fa ny fanamarinan'Andriamanitra ny mpanota, iainanao ny famelan-keloka, dia entina eo anivon'ny fiarahamonina, entina ao an-tokantrano, entina ao amin'ny toeram-piasana, entina any an-tsena, entina eo amin'ny fanaovana politika, entina eo amin'ny fanaovana ara-toekarena. Ka raha lazaina hoe ary niana hery finoana ny fiangonana, dia ny hery ny finoana sy ny fanazavany ny fanamasina manamboatra ny olona tsirairay, ny fiangonana manontolo, ny firenena tsy vakin'olona. Andriamanitra miasa mamonjy ny olona tsirairay, mamonjy ny fiangonana, mamonjy ny firenena. Angamba hisy hanimetsiny ny mpikarika, rehefa nilaza ny mpikarika avy any amin'ny labolatany avaratra ka manao hoe malaza ho
manana finoana ny malagasy. Malaza ho kristianina, manemitra ny fiangonana, manemitra ny Zavemamasina, ny luteranina. Fa hoy ny fagnolian'izy ireo, manam-pinoana fa marivy, tsy lampaka. Ary zao tino tenenina amin'izany, tsy nisy fiantraikany teo amin'ny fiainanareo andavanandro ve ny finoana, nahoana no miaina ny fahantrana lalina ianareo. Tomponandro raikitra isika amin'izay ivelomantsika amin'ny finoana marina mba hitonga vokatra eto anivon'ny firenena. Hoy Jesosy, tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy ianareo, ka nanendy ianareo mba handesy amoa ary areta ny vokatra rehetra. Tsy isika ihany fa ny fiarahamonina manontolo izao tontolo izao mijery sy mitazana, miaina ny finoana ve. Isika malagasy miaina ny finoana ve isika luterana, ary liana ery finoana ny fiangonana. Asehoy azy amin'ny fahavelomantsika isanandro fa no hamarinana Andriamanitra isika, mizara fahamarinana eo anivon'ny fiarahamonina isika, voavela elaka isika ka tsy mifampitsara sy mifanamelaka, mifanenjika eto sy eroa. Tsy ananatsika fitahiana izany. Fa io koa zalazany ten'Andriamanitra azy, sady miamaro isanandro. Hoy ny asan'ny apôstôly toko faharoa, 3 no natao batisa. Hoy ny asan'ny apôstôly toko faharoa, niamaro isanandro ny isan'ny mpianatra. Paoly arak'izay lazainy amin'ny Korintianina voalohany, toko 5:10, tena nisa ka nilaza hoe ny mpianatra 20 lahy, ny 70 lahy, ny 500 lahy, sy ny sisa sy ny sisa. Fa mitombo isanandro ny isan'ny miny. Ary mitombo zany nandritry ny taonjato maro mifandimby. Fa nitombo zany teto Madagasikara tany amin'ny taona 1970 no nanomboka niditra teto Madagasikara ny filazantsara ny finoana kristianina. Fa tamin'ny taona 1970 no tonga teto Madagasikara ny misionera norveziana. Tamin'ny taona 1970 no niorina voalohany ny fiangonana luteranina malagasy tany Betafy. Tamin'izany tena metaka fanamby ireo misionera tonga teto, fa ilaina no manatratra ny malagasy telo tapitisa ho tonga kristianina luteranina. Efatra tapitisa ny kristianina luteranina malagasy ankehitriny, sady niamaro isanandro ny fiangonana. Raha miverina ny 20 taona lasitsika efa niarana ny fanamby. Fa raha manatrika ny 20 taona ho avysika, mbola mihoatra ny 10 tapitisa ny malagasy tsy kristianina ankehitriny. Manana anjara isika amin'ny iraka masina ampanaoviny Jesosy ny fiangonana amin'izay lazana hoe ary niamaro isanandro ny fiangonana. Anjaratsika izay nandray ny fanamarinan'Andriamanitra, anjaratsika izay nandray famelan-keloka no mitondra ny alehibe ny fitiavan'i Jesosy amin'ireo malagasy 10 tapitisa mbola tsy kristianina.
mba hiaina ny fanavarinan'Andriamanitra izy ireo, mba hiaina ny fiainany voavelaheloko izy ireo, ary ara-tsambatra eto amin'ity nosy Madagasikara ity sy amin'ny fanjakan'Andriamanitra andriamanitra. Manana vidy isika hanatanteraka ny baky masina omeny Jesosy antsika. Fa araka ny antso azy natao ten'Andriamanitra tamintsika teo, na ny Mateo 7:20, na ny asan'ny apôstôly 1:9, dia tsy ny malagasy folo tapitisa ihany no anjaratsika, fa ny firenena rehetra, ny mponina rehetra ambony tany ho irahana ny fiangonana luteranina malagasy ho misionery aty amin'ny ranomasina engany, aty amin'ny kontinanta afrikany eran'izao tontolo izao, indrindra any Eropa sy any Amerika Avaratra. Baiko antsomasina iraka sarobidy ampanaoviny Jesosy ny fiangonana izany, sady lia maro isan'andro. Io ny fiainan'ny fiangonana tsy mitombo amin'ny finoana ihany, fa mitombo arak'isa koa. Fa amin'izay itomoana amin'ny finoana sy itomoana arak'isa dia mitondra fitahiana ho an'ny firenena malagasy, mitondra fitahiana ho an'izao tontolo izao. Io koa no teny fikasana nambaran'ny anjely raha niresaka ho amin'ny hafatra ho an'i Abrahama amin'ny Genesis 12:9. Fa io koa no teny fikasana atolotra ny fiangonana luteranina malagasy mba ho iraka masina manerana amin'izao tontolo izao, ka hoy ny tenin'Andriamanitra. Ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany. Ry kristianina malala, aoko feno hery avy amin'ny asan'ny fanahy masina ho tonga amin'izay anatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra velona, andehanana itoroteny ho vavolombelona manerana izao tontolo izao, mitsangana mandehana fa mibaiko anao Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra isanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, mitsangana ka raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavana Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.